ao anatin'ny fifampiresahana sy ny fisian'ny fitomina fampijanonana ny fanenjehana ara-politika no tokony hatao eto amin'ny tany sy ny firenena. Antsonjay sy fanenjehana ara-politika no mihatra amin'ny honorable Saondary Malala Misay. Fantatsika zany fa tsy nisy akory fanadihadina zay natao azy mandritry ny fitazonana azy ao amin'ny brigade criminelle. Dia izay no ilazanay foana fa tsy ara-dalàna ny fitazomana azy sy ny fanenjehana azy, fa miendrika fanenjehana ara-politika. Koa dia manao antsoavo izahay mba tsy ho tonga amin'ny zavatra tsy mifanandrify amin'ny tokony ho izy ny fanapahan-kevitra ho raisy ny fitsarana, fa hamela malalaka any honorable Saondary Malala Misay hiverina any amin'ny tokantrano, satria tsy hisy vokatsoa amin'ny fanenjehana ara-politika hoatran'izao eto amin'ny firenena. Raha tsika mahita ny fanambarana nataon'ny SADC vao andro vitsy zay, ny hisian'ny fitonina, ny hisian'ny fifampiresahana mazava, ny famerenana ireo exily politika rehetra eto Madagasikara, midika zay fa ao anatin'ny fifampiresahana sy ny fisian'ny fitomina fampijanonana ny fanenjehana ara-politika no tokony hatao eto amin'ny tany sy ny firenena. Koa izay no anaovanay antsoavo fa tokony avela malalaka izy hiverina any amin'ny tokantranony, fa na ny fitazomana azy mandritra ny andro maro ao amin'ny brigade criminelle nefa tsy hanaovana fanadihadiana, dia manambara zany fa antsonjay sy fanenjehana ara-politika no mihatra amin'ny honorable Saondary Malala Misay. Janvier 2026 teo dia nisy ny perquisition izay natao tany an-tranony. Rehefa tonga tao an-trano moa ny mpitandro filaminana dia nampiseho taratasy ara-dalàna, dia tsy nisakana an'ilay perquisition izay izy. 18 heures na hoe amin'ny 9:00 no nanomboka ilay perquisition, tapitra tamin'ny 9 alina teo. Rehefa tapitra eo dia laza moa zany police économique hoe ianao dia tsy maintsy manaraka anay any amin'ny bureau anay. Tsy nisakana izy fa dia nandeha. Rehefa tonga tany moa zany zay niaraka tamin'ny mpisolvava maromaro, dia malgré tsara izy, malgré député izy dia nanaiky natao famotorana. Nanomboka tamin'ny 10 alina famotorana tamin'ny 2 maraina 5 janvier ho vita. Nanomboka teo dia notifiena izy fa garde à vue tao amin'ny police économique. Nijanona natao izy nandritra ny 5 andro 5 alina. Tamin'ny zoma 7 janoary tamin'ny 10 maraina teo angambany dia tonga tao ny police économique ary notifie hoe ianao dia tsy garde à vue tsony fa libre. Satria rehefa tapitra fa tsy ny garde à vue dia hoe afaka mandeha ilay olona. Fa noho ny fanajanay ireo responsable atao amin'ny police pirenena moa zany dia petraka tao amin'ny bureau ny police économique zay. Ny andro hoe afaka mandeha ianao madama. Kanefa afaka adiny 2 teo dia tonga tao aminay ny police ny brigade criminelle. Rehefa tonga tao police ny brigade criminelle dia milaza fa hoe ity misy taratasy. Ity taratasy ity dia notification na début na garde à vue. Dia vakinay moa zany ilay izy hoe début na garde à vue ahoana. Izay tsy nahazo convocation izahay tsy interpellé fa hoe nahoana loatra ity taratasy ity. Rehefa vakinay moa ilay taratasy dia hitanay fa hoe tsy manaraka ny code de procédure pénale ary dia tsy nanao sini an'io notification na début na garde à vue izahay tamin'ny 9 janvier. Nanomboka tamin'ny 9 janvier hatramin'izao dia voatazona tao amin'ny brigade criminelle foana madame Saondary Malala Marie Michel. Nandritra izay andro zay tsy nisy enquête, tsy nisy acte de procédure na iray ara nataonay sini ilay acte de procédure eto hoe début na garde à vue, prorogation na garde à vue, fa dia hoe nijanona tao foana izy. Ka aminay gaga moa zany zay hoe inona ny tazomana anazy, satria na zay ara ilay tsy mahafantatra nandritra 10 andro zay manontany tena inona ny atony hijanonanay ato. Manontany ny OMBC zay dia hoe mijanona ato nareo fa ho atao famotorana fa misy raharaha miandranao.
kanefa atreto a tsy fantatray tsy nisy enquête atreto tamin'ny maraina androany 19 janvier dia niatsoanay ny officier de police judiciaire atao amin'ny brigade criminelle fa hoe ny dossier anareo dossier mahakasika ny gendarme Marie Michel zany a dia hiakatra fampanoavana rehefa avy eo dia io zany zay manontany tena hoe inona zany no iakaranay ana fampanoavana satria araka ny teo hoe nisy ny procédure maromaro surtout procédure de forme tsy narahana tamin'ny fitazomana ny gendarme Marie Michel kanefa zao androany rehefa avy eo a hiakatra fampanoavana izy ka io zany zay lasa saina hoe inona fa ohatreanay ary izy moa zany vonona hiatrika ny fitsarana ary manantena fa anao ny asany ara-dalàna ny fitsarana malgré an'ilay vice de forme be da be zay voalazany toy izay zay ngamany afaka ambara mikasika ny gendarme Marie Michel. Ataoko angamba fa mazava zay voalazany avocat teo zay raha mikasika ny fitazomana ny honorable gendarme Marie Michel. Fantatsika zany fa tsy nisy akory fanadiadiana zay natao azy mandritry ny fitazonana azy ao amin'ny brigade criminelle. Dia zay no ilazanay foana fa tsy ara-dalàna ny fitazomana azy sy ny fanenjehana azy fa miendrika fanenjehana ara-politika. Koa dia manao antsoavo izahay mba tsy ho tonga amin'ny zavatra tsy mifanandrify amin'ny tokony ho izy ny fanapahan-kevitra ho raisy ny fitsarana fa hamela malalaka any honorable gendarme Marie Michel hiverina any amin'ny tokantrano satria tsy hisy vokatsoa amin'ny fanenjehana ara-politika ohatran'izao eto amin'ny firenena. Rahantsika mahita ny fanambarana nataon'ny SADC vao andro vitsy zay ny hisian'ny fitoniana ny hisian'ny fifampiresahana mazava ny famerenana ireo exil politika rehetra eto Madagasikara midika zay fa ao anatin'ny fifampiresahana sy ny fisian'ny fitoniana fampijanonana ny fanenjehana ara-politika no tokony hatao eto amin'ny tany sy ny firenena. Koa zay nanaovanay antsoavo fa tokony avela malalaka izy hiverina any amin'ny tokantranony fa na ny fitazomana azy mandritra ny andro maro ao amin'ny brigade criminelle nefa tsy hanaovana fanadihadiana dia manambara zany fa antsonjay sy fanenjehana ara-politika no mihatra amin'ny honorable gendarme Marie Michel. On va mettre à jour les chefs d'inculpation au niveau chez les chefs d'inculpation de police économique. Ny tao police économique zany renseignement patrimonial principalement no natao anazy satria raha fiangan'io dossier io zany dia hoe misy note de renseignement milaza fa hoe manana plusieurs milliards d'ariary Marie Michel ao tokantranony dia hoe io plusieurs milliards d'ariary io araka ny renseignement dia hoe anaovana fanongana mpanjakana natao nefa amin'ny perquisition tsy misy zavatra hita dia ny enquête zany mijery ny compte bancaire sy ny patrimoine ny gendarme Marie Michel zay. Azafady maître, tamin'ny farany misy conférence de presse iny natao tery amin'ny police économique nilaza hoe nampanovina sony taratasy manambara ny fiafarany garde à vue nareo androany nefa ohatrany hoe tsisy an'izay taratasy natao sony izy indray. Non, nilaza teo fa natao le taratasy tany amin'ny police économique. Zany hoe tapitra ny garde à vue à 10h30 tany amin'ny police économique fa noho ny fanajana ireo police pirenena zany lehibe amin'ny police pirenena satria nanao ny asany ara-dalàna ny police pirenena dia zay niteny ny andro hoe aleo miandro lehibe an'zareo mba amoakanay dia iny vitany siny fa kosa ilay notification de but de garde à vue zay nenton'ny brigade criminelle iny no tsy nataony siny satria tsy manana ara-dalàna araka anteneniko teo tsy nisy ny interpellation natao tamin'ny olona rovanay ohatrany hoe ianao mandehandeha eny Analakely dia tonga avy any mpitandro filaminana miteny aminao hoe ianao dia notifiena garde à vue manomboka izao nefa tsy misy acte de procédure préalable talohan'izay zay angambany. Amin'ity hoe misy voatazona eny amin'ny brigade criminelle aty hoe mbola mitovy ihany chef d'inculpation sa hoe hafa? Tsy afaka mamaly an'izay satria izahay dia tsy natao enquête, tsy nisy convocation nazonay satria en principe
tokony mba misy convocation nomenanay dia hoe itya ny motifa hitazomananao eto amin'ny brigade criminelle fa tsy misy zany nezaka nanontanyny tao polisy ihany moa zay atao brigade criminelle fa tsy namaly izy ireo ka atreto a mbola tsy fantatray hoe inona marina no hitazomana ny Sifandriary Malala Marie Michel ao amin'ny brigade criminelle sy ny antony anaovana déferment azy rehefa eo. Farany toko voalaza teo ancien ministre izy raha ny fahitanareo azy voahaja avy ny procédure amin'ny fanenjehana azy izy hoe en tant que ancien ministre izy. Sy mampitsara azy. Sy mampitsara azy. Izay rehefa voantso rehefa noentina tao amin'ny police économique misy procédure maromaro io ary ny statut-na magistrat moa zany teny an'izany sy ny lalàna maromaro fa izay rehefa tonga tao amin'ny police économique dia tsy nanasarotra satria en tant que magistrat de premier grade izy officier supérieur de police judiciaire izy zany hoe ny olona afaka manao famotorana anazy dia olona mitovy grady aminy fa noho ny fiara-miasa satria izay koa hitanay fa hoe on est de bonne foi anatin'le procédure dia nanaiky izahay namaly ny fantanin'ireo mpanao famotorana ka sur la forme araka antenenay teo maro ny tsy respecté on a collaboré fa tamin'ity brigade criminelle aty kosa hitanay fa hoe flagrant loatra le tsy fanaran-dalàna dia izay ny antony tsy nanaovany sonia ny acte de procédure nataon'ny brigade criminelle rehetrarehetra.